Ny IFVM na Ivo-toerana famongorana ny Valala eto Madagasikara dia orinasam-panjakana manana fitantanana mahaleo-tena. Eo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono sy ny Ministeran'ny Ekônomia sy ny Vola. Natsangana tamin'ny 30 Janoary 2024 araka ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika 440 ho rafitra misana ny famonombalala eto Madagasikara. Manana filan-kevi-pitantanana ny IFVM na organe délibérant ary fitantanana mpanatanteraka na organe exécutif. Ao Mitsinjo Betanimena Toliara faharoa faritra Atsimo andrefana no misy ny Foibeny. Ahitana ny fitantanana ara-bola sy ny fitantanana misana ny fampitam-baovao sy ny fifandraisana. Any Betioka Atsimo kosa no misy ny fitantanana ara-tekinika izay mandrindra sy manara-maso ny asa fitsirihana sy ny fandarofana ataon'ireo ekipa any amin'ny faritra Valo na ilay antsoina hoe zone anti-acridienne. Ao Befanjina Atsimo, Sakara, Ejeda, Ambovombe, Ihosy, Ampaniandrefana, Antsohihy ary Manja. Ary ny toeram-pitsikilovana na poste anti-acridien miisa 230 iasan'ny IFVM manerana ny nosy. 3 taona mahery sahady izay no niorenan'ny IFVM sy nidirany an-tsehatra amin'ny ady amin'ny Valala. Fotoam-piadiana 3 no efa vitany. Rodobe tamin'ny 16 7 Angaredona ny 17 8 ary Savao kosa ny 16 7 Foto-drafitr'asa maro no natsangana nandritra izay 3 taona mahery izay. Fanitarana ny biraon'ny Foibe ao Mitsinjo Betanimena, biraon'ny fitantanana misana ny fampitam-baovao sy ny fifandraisana, ary ny biraon'ny sampana misana ny tontolo iainana sy ny fahasalamana. Manana mangazay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny Ivo-toerana. Nasiana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro io mangazay io. Fananganana ny toeram-pivahinianana na ny gîte d'étape ao amin'ny Foibe ao Toliara sy ny eo anivon'ny Antenina ao Antananarivo mba hanamora ny fivezivezen'ny mpiasan'ny Valala. Namboarina ihany koa ny toerana fizahana ny fahasalaman'ny mpiasa na ny médecine préventive ao Toliara. Mpiasa mikirakira fanafody manko ny mpiasan'ny IFVM ka mila fanaraha-maso ny fahasalaman'izy ireo. Natsangana ny toerana fanaovana fanatanjahantena ao Toliara, baskety, volley ary foot. Ilain'ny mpiasa izany noho ny hamafy ny asan'izy ireo izay tsy mandry andro aman'alina, miaina amin'ny toerana anjakan'ny tsy fandriampahalemana. Vita ihany koa ny toerana filalaovan'ny zanaky ny mpiasa. Ivo-toerana miezaka mampiasa ny teknôlôjia vaovao sy ny ika farany ny IFVM mba hampahomby ny adidina apetraka aminy. Manana serveur lehibe, station autonome, smartphone. Ny tanjon'ny IFVM moa dia hoe famonombalala voafehy, fambolena sy fiompiana mahomby.